ianao. Fahamarinana le kolikoly. Le manao risoriso. Kolikoly zany mpanavotrana firenena zany ny kolikoly. Ohatra misy asa tokony atao zany tiana hivoakangaikangana dia ohatra hoe manisy boly ianao na ohatra izany dia hoe hanafaingana an'le izy. Fahafantarako manokana zany mikasika kolikoly dia fitiavan-tegna izy io zany mifanohitra amin'ny tombontsony be sy ny maro. Ny kolikoly zany raha amiko asa tsy marina aloha zay, asa maloto. Ny kolikoly rehefa tsy manaraka ny lalàna ianao dia zay no atao hoe kolikoly. Misy lalàna tokony arana zany dia rehefa tsy manaraka an'io ianao rehefa mizatra tadavinao dia nefa tianao azo izy dia tsy manaraka lalàna ianao dia zay no atao hoe kolikoly. Amiko ny atao hoe kolikoly dia fanatapenana ny maso amin'ny vola angambany. Amiko ny kolikoly dia herin'ny vola aloha zany voalohany indrindra. Satria voalohany indrindra matoa ny olona hanao kolikoly dia ao zany ny vola. Misy zavatra tianao vita aingana zao, na misy zavatra tsy mety dia tianao hoananao na izy hoe ho azonao dia tsy maintsy manao an'le zay zavatra zay. Manasazana ohatra zay sanzen'ny polisy dia maka niny papiana any amin'ny polisy zay fa tsy alaina ihany amin'ny ohatra zay. Teny malagasy miverimbenina ndroa io kanefa tsy io ihany ilazantsika malagasy fa betsaka ny takan'ny tranon'afokasika hoe sisika hoe ambany latabatra hoe sinsisa midika an'izay manenika hatramin'ny fotoana maro ary eto amin'ny firenentsika ilay izy fa raha raisina amin'ny ankapobeny ilay kolikoly zany dia hoe fiezahana nodikodina ny lalàna azahoana tombotsoa ka ao ny tea vita zavatra maika dia tratran'izay fa maika an'izay ao ny tsy te hivaky loha na te hahita tombony dia mampiasa ny kolikoly hoe tsy vita izavatra ity raha tsy izao. Hoe manisy boly ianao tokony ilaina to. Tena tokony atao mihitsy ary tena nirariana raha tena mirary zany mba hiala amin'ny kolikoly daholo zay mpanao kolikoly satria anisan'ny antoka iray koa ny kolikoly tsy mampandroso ny firenentsika ary io mbola mahatonga antsika tsy handroso hatramin'izao io kolikoly io. Tena ilaina be satria surtout amin'izao fitondrana izao le izy tena may be da be zany amin'ny lafiny sehatra be da be tena ahitana kolikoly. Ilaina le izy fa saingy tsy ohatrany tsy resy mihitsy le zany tena marina. Amiko aloha kely finoana raha mbola resy kolikoly tsika kely satria tena manjaka tanteraka le fantsana ka mino hoe tsy fantatro hoe tsy haiko hoe mbola mety isy ve ny fanantenana any hoany andresena anazy satria be da be ny hoe ny alika jamba ny taolana ny olombelona jamba ny vola ka rehefa jambo zany nge tsy mahita zay ny dikany ka dia rehefa jamba dia zay zany dia efa jambako. Hoe manisy boly ianao zay angamba ny zavatra sarotsarotra kely no mamaly an'izay. Mba nitety tany ihany tety tany afrikana marina fa malaza ny any Lagos any Nigeria sy ny Zaira fa eto tena naiza toerana ale dia ahitana an'izay zavatra zay. Mampalahelo aloha dia amin'le setra le tena mahaory le tena tadavan'ny olona famonjena zany hitanao le olona resy dia misy zavatra tadaviny zany ao ny tena misy an'le kolikoly. Tena fahafantarana azy io misehatra be kolikoly io dia tena hoe araky ny fahafantarana azy dia toerana ambanivohitra na ohatran'izany. Ohatra ny hoe fampidirana piasa ohatra dia maro ohatra ny hoe olona mandefa misy ny vidéo recrutement nefa mety efa misy ny zanakanabavy na zanadralà no ampidirina anatiny ao zay zany prioritaire. Any amin'ny lafiny fianarana zao ohatra hoe misy concours atao dia rehefa misy hoe manambola kokoa izy zareo dia na dia hoe tsy dia ampy an'ilay fahalalana loatra ary dia mandoa an'izay izy dia tafiditra foana. Fandehan'ny kolikoly dia ny fanjakana mihitsy manao ny zavatra be dia be tsy misy antoka eto ary manao ny zavatra izay manimba ny firenena. Fahitako azy aloha ny akamaroan'ny mpiasa ataoko hoe raha tena tsindriko le izy dia zahay mpiasa-mpianjakany tony tena mpanao kolikoly. Dia birao na za zany tsy teny fa efa birao mpanjakana dia ahitanao an'izay
zavatra zay eny amin'ny tomobila fitsarana tomobila ny tena marina aloha dia mazana mikolokolo dia eo amin'ny fitsarana ny tena tany satria eo manko ny hoe ndeha higatra andeha anany dia eo no mandeha mazana ny kolokolo ny olona nanao serment mihitsy zany tena misy ny kolokolo raha hiteny aminao zao hoe ny fahasalamana any amin'ny tribunaly any amin'ny douane reny ake nanao serment daholo any nefa ny tena misy ny kolokolo ny fanjakana no antelaina amboatra sy-andamina nefa ny fanjakana indrindra amin'izao fotoana izao a ny tena raha hotsimponina sy horaisina tsirairay dia mahatsiravana mieritreritra azy mampalahelo dia misehatra maro eto amin'ny fiainam-pirenena hatrany tampony ka hatrany amin'ny ataontsika hoe fiainana tsotra indrindra dia ahitana zay kolokolo zay hoe manisy boly ianao aika aloha zao zay mombamomba mijery zay ohatrany tsisy na misy ara ny biainy koa ohatrany tsy ohatrany vomairany manjaka le izy na eo ara ny biainy koa teo fanavotana sy ny fanavotantena zany tokony arofampinany zany teo tokony manao transparence tokony miaina amin'ny fahamarinana ny rehetrarehetra tokony koa tsy mandray vola zany tsisy tambony zany zavatra atao na any amin'ny hôpitaly zany na any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra tokony hanao asa madio tsika na tsy mpiazam-panjakana na mpiazam-panjakana amin'ny sehatra rehetra misy atsika dia tokony hiasa-pahamarinana tsika hiasa amin'ny fahadiovana ny fanjakana mihitsy zany tokony mamesa ny fanjakana zany satria fanjakana ngeny manana ny fahefany izy zany no afaka mametraka zany ny tena hoe fampiarana amin'ny tena izy fampiarana effective moa zany filazana azy ny lalàna tsy maintsy olona mandinika tsy maintsy olona fihazan'ny fitiavan-tanindrazana tsy olona fihazan'ny vola sy ny fitiavan-tena fotsiny fa mahatonga ny kolokolo ika dia zao hoe fihazan'ny vola sy fitiavan-tena le olona ary hatramin'ny mpitondra fa raha tampony dia tsy manan-katao afa-tsy ahazahoana vola be dia be fotsiny tokony hapetraka tsara le bonne gouvernance samy tokony hanao zavatra fahamarinana daholo angambany rehetra zay angamba ny azoko lazana raha ohatra hoe manana asa daholo ange ireo olon'ireo hoe dia tsotra kely le izy inona indray moa nanaovana kolokolo rehefa miasa ny olona fa mahatonga tsisy asa dia tsy maintsy mandeha ianao tsy tafidy zao raha tsy misy an'izao ohatry zao tokony manampy amin'ny bianco mila hoe manara-maso zany le tompony andraikitrany le fikarakarany hoe bianco sy ny karazana fa tsy atao hoe anarana fotsiny le izy fa maray andraikitra rehefa mba samy miasa tsika dia mino fa rava moramora kolokolo io fa raha mbola misy ny somera tsy mihina ny oresy ahy e tsy marina hoe manisy boly ianao fampiasana ny vola zany